Miova sata, miova andrina. Taloha ny mpanao politika rehefa mikabary zavatra zafo tany saina nefa zavatra ray na roa ataony. Tsika tsy manao an'izay. Fa zavatra ho ataotsika annoncentsika. Am'izay tsy solo mifamitaka eto. Ka zay sy zay moa zany ny fandaharam-potoanantsika am'ty taona ty zany. Fa ny manetsa be mbola ho avy ary tiako zany no mampilaza antsika eto. Efa henonareo angambany hisy ny fikaonandro pirenena na koa ny concertation nationale. Fa mahalala an'izay tsika. Hitanareo tsy haitsika. C'est normal tsika mbakain'olo satria tsika tsy manaraka vaovao. Misy ny concertation nationale hatao. Antsika mila magnara vaovao. Fa raha tsika tsy magnaraka vaovao mandesan'olo t-shirt avec koveta bakeo. Itabataba ndraiky tsika bakeo ndraiky hoe mijaly tsisy fiainana manjary. Zay fa leo politiky. Rehefa leo politiky ianareo lalaovin'ny mpanao politiky. Satria zara ny mpanao politiky nareo matory. Bakeo safurangony am'izay. Mangalatsy mpanao politiky satria nareo tsy taitra mba hainareo moa fa vola mandiha amin'ny 20 000 milliards FMG détourné ndreo tamy tao lasa tsy 1 milliard tsy 2 milliards na 20 milliards na 200 milliards na tany 200 milliards zany fa vola be tsy hitatsika zany fa 20 000 milliards. Aya tsika tsy jaly c'est normal tsisy école amitsika ty. C'est normal tsisy lala amitsika eto. Tsisy jiro. Rano tsy avy agnatin'ny tokantranotsika satria vola hoanindreo. Marary tsika mandeha androvary. Tsisy scanner. Aya misy anao fa avy androvana lefa andro Jean Paul II ty. Andala maty. Zay le ambarako aza tao fadio mihitsy miresaka hoe zay tsy fareraka ndraiky politique. Voay aho, maro voay aho. Nay ato amin'ny fahasalamana moa zany nay tsotra social ny resahany teo. Misy miteny hoe tolona sotran'izay. Matony vahoaka. Zay efatra retina nandeha hoe ny 13 mai azy, avy tolona vahoaka. Raha tsy mamaly ny antso ny vahoaka tsisy vahoaka tonga eo amin'ny 13 mai. Zay aloha ako hazava zay resaka zay. Matony vahoaka tonga eo dia mitady tanjona sy lalany tsaina hitondrany mpitondra anazy izy zany mba ho any zavatra tsaratsara kokoa. Andao entina atao fahasalamana izy anisany frustration na tonga ny korotana teto ny tsy fanjarijariana atao anatin'ny fahasalamana zay nisy teo. Io resahan'ny syndicaliste namana maro isan-karazany antojay affectation abusive recrutement tsy zarizary am'izao nge am'izao tsika miteny zao 10,000 amin'ny vahoaka 10,000 seninal dia paramedy roa dia dokotera ray no miantoka ny fahasalamana zany. Zay le izy. Ka itsika ho aza mba mifamitaka aloha. Satria lasa mifamitaka tsika raha hoe zany vahoaka zany ve ho velon'le olona anankitelo raha ataontsika hoe any mainty rano. Dia raha ohatra tsika aty amin'ny ville aty zany tsika miresaka fanavaozany ahoana ny anovanan'izay. Any zany le fanontaniana fa tsy hoe hitondra makany amin'ny fanovana tsika dia za d'accord hitondra any amin'ny fanovana fa tokony ho jerena le fiainam-bahoaka aloha. Firy isan-jato an'le fijerena amin'ny fiainam-bahoaka ny ataontsika. Zay zany aloha tokony hoe lalan-tsaina ho jerena fa tsy hoe anoratra sika dia zao dia manao statistika dia manova ohatr fa ho anay amin'ny fahasalamana aloha ny dokotera aloha dia mijaly ary misofra. Raha misy olana ao anatin'ny fahasalamana andao tonga dia raisitsika n'le raharahan'le hoe ambo malaza. Malaza be zao iny. Eto Madagasikara nika tsy misy fitsaboana olana intoxication alimentaire na ray aza. Zany zao ny olana tsy maintsy ohatrihany le madama eo. Zanga mara mahita hoe priorité voatendry izy ny asa anatin'ny 5 volana zay ny tokony ho napetra ny voalohany. Napetra nefa an'izay tao anatin'ny tsy haiko aloha na napetra na napetra fa tsika miara mahita aloha tao an'izay le izy. Satria lasa ohatrany hoe za rery no iteny eto fa ny namana sasany manana ny tiano resana ary izy tena ny afaka manohana ny heviny amin'izay zavatra zay. Ho anahy manokana dia hoe diso arave zany le dokotera tao anatin'ny HGRA sa le fitaovana hoentiny za zao raha noratra tantaratasy eto mampiasa an'ity fitaovana ny anarany'ity fitaovana ity dia fitaovana koa ny saiko izay ny anatra. Zay no mitambatra no mahatonga olona anankiray afaka mamaly an'le olana. Ka olana ve zany le izy tsy voavaha ao anatin'ity firenena lehibe atao hoe Madagasikara ity. Ka ny lafiny ara-tsosialy zany raha amiko aloha eto tokony ho jerena manokana mihitsy.
dia tokony hanana anjara-toerana ao amin'ny fitopolo isan-jato ny fiainam-pirenena zany atao hoe fahasalamana izany ka tsy tokony atao hoe vasavasa ozy izy ny olona any atsimo zany zay tokony hoe tena atao midonda tabatra mihitsy zao ny apetraka makasika an'ity zao sy efa rasahanay foana zany zavatra zany nametraka profil zay dia io zany madame dia avadiko indray ny resaka maman indray ny fiatsonay satria zany ray aman-dreny zany amin'izao c'est elle notre maman amin'izao fotoan'izao ka zay zany miteny hoe mba tsy hisy hoe ty zanaka sy ty tsy zanaka le izy ao anaty teo fa tokony zanaka iray daholo ny rehetra fa tsy hoe renikely ny sasany dia tena reniny sasany zay le fampifondrona fa raha tsy zay no miainga eo tsy mandeha io asa io donc misy akoty dia miandry zany zay hoe iantso ve izy sa tsy iantso anay mpitsabo dokotera izay ampiasaina ao anatin'le fahasalamana zay ngambany hoe tokony hojerevantsika rehetrarehetra anatin'le tolona satria tolona ihany koa le fijerena ny fiainam-bahoaka sy ny fahasalamana eto amin'ny firenena